Araka ny fantatsika dia ny diplomasia malagasy dia miaisaka misandraka eran'izao tontolo izao mba tsy ara-iasa amin'ireo tany rehetra izay namantsika na ny manodidina antsika zany na ny lavidavitra kokoa ny ranomasimbe Indiana ary izany dia natao dia noho ny fijerentsika hatrany ny fomba rehetra ampandrosoana ny firenena malagasy araka ireo velon-drano samihafa napetraky ny filohan'ny repoblika ary izany koa dia anatin'ny fijerena ny tombotsoa ambonin'ny firenena malagasy ka ankehitriny dia tonga eto ny délégation saoudienne izay tarihiny andriamatoa Ahmed bin Abdulaziz Katan izay nitsidika ny filohan'ny repoblika ara-pomba ofisialy omaly dia eto amintsika izy hijery ny fomba na mafisana ny fiaraha-miasa eo amin'ny tany rotota dia eo Madagasikara zany sy Arabia Saoudite. Nanapa-kevitra ny hanohana ny firosahan'ny Arabia Saoudite handray ny fampiratiana na iraisam-pirenena na ny exposition universelle 2030 zany. Zany fampiratiana zany moa dia natao indrindra ataontsika hoe iaonan'ireo mpiatsehatra samihafa eran'izao tontolo izao ahitana ny hevitra vaovao hampandroso ny fiainan'ny zanak'olombelona, ny fiainana eran-tany zany mba hijery ireo olana samihafa ary hitondra vahaolana amin'ireo olana samihafa ireo na amin'ny lafiny ara-teknika zany na amin'ny lafiny ara-sientifika zany na amin'ny lafiny ara-kolotsaina zany na koa amin'ny lafiny tontolo iainana zany misy lafiny marobe izay mikasika ny fiarahamonina izay hita anatin'izany fampiratiana ngeza be zany izay eritreretina fa raisin'ny Arabia Saoudite zany amin'ny taona 34 ho avy zao. Ary tsy vitan'izany fotsiny fa isika dia tsy maintsy mijery araka ny teneniko tao ny fomba hampandrosoana aingana ny firenena ary ny diplomasia malagasy dia miazakazaka tokoa hijery ny fomba rehetra sy ny lalana rehetra natotosana ireo velon-drano samihafa napetraky ny filohan'ny repoblika dia anisan'izany ohatra raha miaraka amin'ireto firenena saoudienne dia ao ny fitrandrahantsika ny investissement vaovao ao sy ny fiaraha-miasa ara-ekonomika sy ara-barotra ihany koa izay mba ahafahantsika mampiakatra ny ambainday ny fitadiavana na ny ekonomia malagasy amin'izao fotoana izao.